araka am'izay voalaza ao anatin'ny baiboly. Zay zany le tadiavintsika ahafana mamantatra an'le hoe sitrapon'Andriamanitra azahoana fiainana mandrakizay. Saingy tsy mbola io aloha no jerevantsika androany na dia ataoko hoe tena maika ny am'izay zavatra zay ary ianao, fa iverenantsika vetivety ary aloha hoe inona no miandry ny olona ary inona no zavatra izay ao ambadika izao fiainana izao. Vakitsika ary ny filazantsarany Matio dia ny toko 5:20 ary ny andininy 9:70. Matio toko 5:20 andininy 9:70. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ary ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Io le notsindriko teto hatrany an-trano hoe raha mivavaka na izaho na ianareo dia aoka ity no tanjona anankiray antony mahatonga hivavaka, mahatonga anao hivavaka, dia ny ikatsahantsika sy ny azahoantsika n'ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Zay ihany, fa zavatra azo heverina hoe fandrebirebena avokoa lay fanentanana ato sy aroa zay mitona anao te hanan-karena, mitona anao te hanana fiadanana eto am'izao fiainana izao. Izay kory tsy milaza hoe tsy azo atao ve zany faniriana izany, na tsy tokony hanana an'izany faniriana izany ve isika olombelona? Raha mivavaka amin'Andriamanitra azonao atao ny manana ny faniriana ary afaka mangataka amin'Andriamanitra ianao. Fa ny tena mamaika sy ny tena zava-dehibe dia le hoe fikatsahana ny fiainana mandrakizay, satria ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza, raha ohatra ka mahatsiaro tsara ianao ny teny vakitsika teo dia zao: misy ny karazan'olona ho any amin'ilay atao hoe fampijaliana mandrakizay, fa misy kosa olona ho any amin'ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Ka anjaranareo zany no misafidy fa efa nampianarina teto moa hoe inona zany fiainana mandrakizay zany ary inona zany fampijaliana mandrakizay zany. Raha tsorina fotsiny ny fiainana mandrakizay dia zao: fonenana honenany zay olona nanao ny sitrapon'Andriamanitra tety ambonin'ny tany, rehefa ho rafy ty tany ty, ho tonga ny farandro, ho levon'izao rehetra zao araka ny voalazan'ny baiboly, dia ireo olon'ireo dia ho esorina eto am'izao tany zao ary afindrany amin'ilay atao hoe tany vaovao hafa mihitsy akoatran'ity tany ty, dia any no isy lay fiainana mandrakizay. Ary ny zavatra lehibe indrindra dia zao: hiara-onina am'izay olona ho tonga any lay Andriamanitra ary tena hifanatritava sady tena hita ny tavan'Andriamanitra am'izay ny olona zay ho tongany amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsisy maty-tsony any, tsisy marary-tsony any, tsisy malahelo, tsisy mitomany, tsisy fahoriana, tsisy ny zavatra ratsy rehetrarehetra, fa fiainam-piadanana sy fahasambarana maharitra mandrakizay tsisy fitsarana ary miara-miaina amin'Andriamanitra. Zay le fiainana mandrakizay. Io le nyteneniko teo hoe io no tokony hokatsahantsika matoatsika mivavaka, fa tsy misy zavatra hafa tokony apetraka anatin'ny sainao ho antony ivavahanao akoatran'io. Fa ny sisan'izay manaraka fotsiny kado fotsiny ho iaho teto. Rehefa tsy tonga any amin'ny fiainana mandrakizay kosa ny olona dia voalaza araka ty teny ty zany, fa dia zao: na tiany na tsy tiany dia tsy maintsy any amin'ilay atao hoe fampijaliana mandrakizay. Inona moa fampijaliana mandrakizay io? Io le hoe afo be, afo maharitra mandrakizay ihany koa. Zany hoe ny olona ho tonga any dia tsy ho faty, fa ho velona mandrakizay mihitsy, tena ho velona, tsy ho faty, kanefa hijaly, tena hijaly mandrakizay ao anatin'io afo mirehitra tsy mety maty io. Ka zay zany le fampijaliana mandrakizay, ary tsisy tsy mitomany any, tsisy tsy midradradradrany any, tsy misy mahazaka, nefa rehefa tonga any tsy afaka miala tsony. Zay le hoe fampijaliana mandrakizay. Ka hitantsika araka ty teny vakiny ty dia hoe izara roa ny olona ary any aparany any. Ny sasany ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, ny sasany arak'izany ho any amin'ilay fampijaliana mandrakizay. Ianareo zay mijery sy manaraka ny fandarana, tsy afa miala amin'izany koa, fa rehefa tsy tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay, na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy ho any amin'ilay afo maharitra mandrakizay. Zay no zavatra efa hitantsika ary notsindriko teto foana hoe antony tokony hahatonga antsika ho tapa-kevitra hivavaka. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny tokony ataonao dia mahazo fiainana mandrakizay ianao fa tsy tonga any amin'ny afo maharitra mandrakizay, lay atao hoe fampijaliana mandrakizay. Mbola ho tonga any mihitsy zany ny tena lesontsika, satria hamantatra n'le tena hoe sitrapon'Andriamanitra tsika zay any zavatra tokana azahoan'ny olona fiainana mandrakizay. Fa ny anio aloha
somary mbola ampiditra kely ihany aho a ny hoe akoatra ny fiainana mandrakizay a sy ny afimaritra mandrakizay de efa nianatra teto ihany koa sika hoe misy ndray koa ny atao hoe helo sy ny atao hoe paradisa ary efa misy am'izao androtsika kehitriny zao ny zava-marina de zao ny helo sy ny paradisa dia toerana fonenan'ny olona tsy hoe fonenan'ny olona fa fitehirizana no azotsika ilazana azy mampety azy tsara zany hoe zay maty rehetrarehetra ny olona de ny fanahiny de any am'ireo toerana anankiroa reo na any amin'ny elo na any amin'ny paradisa zay ihany ary ny helo sy ny paradisa de toerana efa tena misy am'izao tsika miteny zao satria ny maty de efa misy sy efa nisy hatr'izay nahantanyny tany ka rehefa misy olona maty na mpivavaka izy na tsy mpivavaka izy a de reo ny toerana miandry azy ary ohatra izy ka nanao sitrapon'andriamanitra talohan'ny nafatesany de any am'le toerana atao hoe paradisa fa roatra izy tsy nanao sitrapon'andriamanitra mihitsy na de efa nitoriana sy nampahafantarina azy de vo maika tsy nanao nitsy nanao mihitsy de renydray le any amin'ny helo a ny fanahany rehefa maty ny fanahany hoy aho a ary hiditra o anatin'ny fahamarinana io mantsika rehefa afaka fotoana foy ao arina kely ao de ho hitanao marina hoe misy fanahy ny olona sa tsy misy fanahy fa ny tena marina aloha raha ny baiboly jerena de misy fanahy fa mbola miteny fotsiny androany a fa mbola anapirofo amin'ny fotoana mampety azy a araka ny voalaza ao anatin'ny baiboly ka efa tena misy reo ary ny elo de ho an'ny olona zay tsy nanao sitrapon'andriamanitra talohan'ny nafatesana ny paradisa kosa ho an'ny olona zay nanao ny sitrapon'andriamanitra talohan'ny nafatesana zay no mahatonga am'teny hoe toerana fametrahana ny fanahin'ny olona maty izay efa maty hatr'izay atraika mandrak'andro azy zay mbola ho maty mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao dia toerana fipetrahany fanahin'ny olona maty rehetrareo a ny helo sy ny paradisa tsy mbola afo be ny elo ary tsy mbola fiainana mandrakizay ny paradisa fa trano fitehirizana marina moa zany tsy trano fa toerana satria fa be deabe ane ny maty fa be deabe ny maty ka tsy verina amin'intsontsika fa ny tiako amarinina kely androany zany de le hoe raha efa misy ary ny helo a sy ny paradisa de izao ny fanontaniana raha araka ny voasoratra ao anatin'ny baiboly aiza ny toerana misy ny elo aiza ny toerana misy ny paradisa zay le ho jerevantsika ary ny tsy fahafantarantsika an'izany mahatonga atsika tsy mino ny fisian'ny elo tsy mino ny fisian'ny paradisa ary eto a zany no manitsy mazava be fa samy hafa tanteraka ny helo a sy ny afo be na ny fary afo ary samy hafa ihany koa ny paradisa sy le hoe fiainana mandrakizay any am'le tany vaovao sy lanitra vaovao tena samy hafa reo ary an'io no anaporofontsika zay zavatra zay ny amahantsika azy ary de zao vakitsika aloha ny iverenana vakina zany a ny lioka toko fahenina ambe folo lioka toko fahenina ambe folo a dia misy tantara zay efa nyvakitsika teto mombamomba n'lay mpanan-karena ratsy fanahy manompoka amin'ny andininy fa 7 ambe folo moa ny tantara de mitohatra any amin'ny farany mihitsy fa ny vakitsika zany de zao andininy fa 2 sy ny andininy 3 lioka toko fahenina ambe folo andininy 2 sy andininy 3 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ary ny voalazany teny ary maty ilay malahelo dia nentin'ny anjelo ho any atratrany Abrahama ary maty koa ilay manan-karena dia naleviny ary raha nijaly tao amin'ny fiainany tsy hita izy ka ny andrandra de nahitany Lazarosy de nahitany Abrahama teny lavitreny sy Lazarosy teo an-tanany zay zany le toerana roa samihafa le ray a eo atratrany Abrahama le ray any amin'ny atao hoe fiainany tsy hita de reo le hoe helo sy paradisa le helo zany eto a de le hoe fiainany tsy hita le paradisa eto a de le hoe toerana anisan'ny Abrahama sy Lazarosy teo atratrany zay a no efa nampianarina teto ary anio zany no ahafantarantsika hoe aiza ny toerana misy andreo raisy tsara tsy mbola nanoratra hoe helo aloha ny tenin'Andriamanitra eto fa ny voasoratra eto de hoe fiainan-tsy hita de nefa io fiainan-tsy hita io
raha vakitsika ny andininy fa 4 de eo amin'ny tapany faraparana eo dia nisy le fiangaviana ataonyity lehilahy zay ny jaly ty hoe ireo lazarosy anoboka ny tendrony ratsatanany amin'ny rano ampangatsitsika ny lelako fa fadiranovanao izy eto anatin'ity lelafo ity. Zany hoe le fiainany tsy hita voalaza fa nalehan'le lehilahy zany dia nisy lelafo. De mazava fa raha mandevontsika nofon'olombelona sy vatana mangatsika araka ny antson'le fitenenan'ireny foana no alefintsika olombelona. De any anatin'ny fasana no levona le vatan'olombelona ary fasana moa misy karazany be dia be. De io zany toerana hoe fasana io de ho an'ny vatana, ho an'le nofo mangatsika. Ary mazava loatra fa tsisy lelafo ary ny vatana iny tsy mahatsiaro mijaly, mihitsana melasa vovoka iny arakaraky ny mahela lay faty milevona ao. Fa eto anefa de tsy le fasana ndresana fa any am'le fiainany tsy hita mihitsy ary misy lelafo any. De io le fanambaratsika moa sy ny porofona raha ohatra mamakitsika ny marika 5 andininy 7 sy ny manaraka dia manambara zany hoe io toerana misy lelafo io de tsy inona fa helo. Ary eo amin'ny filazantsara marika io zay fa nampianariko teto moa zany de voalaza mihitsy hoe le afo de tsy maty ary tsy azo vonoina. De dika zay zany de hoe fiaina tsy hita égale helo fa tsy fasana. Zany moa mbola fampianarana be raha teo koa mbola ianarantsika mikasika an'le fisian'ny fanahy iaho. Fa ny an'io zany jerentsika de aiza raha misy an'reto toerana reto. Fa efa voaporofatra amin'ny fandarantsika tany aloha moa zany hoe ny elo ane de tsy inona fa fiaina tsy hita ihany. De zao ary misy tantara anankiray zay efa fantatsika be dia be zany ty tantara ty misy ihany koa nefa mety mbola tsy malala ao amin'ny numéro 940. Numéro 940 de vakina ny andininy fa 1/30 ka hatramin'ny andininy 3/30. Numéro 940 andininy 1/30 ka hatramin'ny andininy 3/30. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tapitra voalazany zany teny rehetra izany dia ny vavany tany izay teo ambaniny, eny nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny ankohonany mba amin'ny olona rehetra izay anikora ary ny fananany rehetra. De latsaka velona ho any amin'ny fiainany tsy hita izy mba amin'izay azy rehetra ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ny tantara moa zany de lava be fa azonao vakina hatrany amin'ny voalohany de fantatrao hoe inona ny antony nisehony ty tantara ty. Fa le resaka zany de hoe aiza le elo na le atao hoe fiaina tsy hita. Eto ny tenin'Andriamanitra zao de milaza mazava be hoe le tany de nisokatra de nitelina an'ireo olona sy ny fananan'ireo. De rehefa latsaka tany anatin'ny tany izy de voalaza eto hoe nitelina azy latsaka velona ho any amin'ny fiaina tsy hita izy. Zany hoe le fiaina tsy hita zany de any am'izay toerana nilatsahan'ireo olona ireo. Latsaka velona izy de latsaka tao anatin'ny tany. De zay no manambara amintsika hoe ny elo arak'izany na le fiaina tsy hita de ao ambanin'io tany io, ao anatin'io tany io zany. Satria latsaka tany le olona ka tsisy latsaka akory zany hoe elana amin'ny eritreritra zany hoe any amin'ny tontolo hafa mihitsy ny misy ny elo tsy any amin'ny tontolo hafa fa ato anatin'ity tany ty. Tena ao anatin'io tany globe terrestre misy atsika io mihitsy ty planeta tany ty. Ao ny elo zany hoe zay le amarinina eto hoe latsaka velona any amin'ny fiaina tsy hita. Fiaina tsy hita nefa raha hitantsika tao amin'le lioka teo de tsy inona fa le elo ihany atao hoe fiaina tsy hita io satria misy lelafo. Ka ato anatin'ny kibon'ity tany ty zany ny helo araky ty tenin'Andriamanitra ty na ny fiaina tsy hita zay misy ny fanahin'ny olona maty rehetrarehetra am'izao tsika miteny zao ka tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra talohan'ny nahafatisany. Ao zany ary mbola hakaporofo isika namarina antsika an'izany. Ohatra hoe ho an'izay mécanicien zao de mahafantatra tsara nyty resaky ty zao ny fiara na ny fiaramanidina rehefa zavatra mandeha amin'ny motera zany amin'ny ankapobeny de zao no teniko aminao, ny mécanicien zao tonga de mahafantatra tsara zao zavatra teneniko zao. Inona no mampiodina ny pneu an'ny automobile na ny hoe ny kodiaran'ny tomobile zany.
iny ange tsy hoe mihodina ho azy am'izao hoe fa motera no manosika an'iny sy manodina an'iny de zay mahatonga le tomobile mandeha de ohatr'izay daholo ny mandeha amin'ny motera rehetra na ny roplanina ary a na ny fiaramanidina moa fahalalantsika azy a na ny rehefa resaka mandeha motera ohatran'ireny de misy inona ny manodina ny motera ny valiny afo ny manodina an'ireny re ava-malala inona moa mahatonga na miteny an'izany tadio ary aloha fa raha tsy misy afo ao anatin'ny motera tsy ihodina ny motera zay mahatonga n'le motera mila gazoal mila essence sy ny karazany mba hivadika ho afo de manapoka sy manodina n'le motera de le motera mihodina iny a no manodina amin'ny pneu a de le pneu mihodina iny zay no mitondra n'le tomobile na le moto na ny rehetrarehetra mandeha mikisaka rehefa avy eo zany hoe afo manodina an'iny raha tsisy afo tsy mihodina de inona moa ny fandraisan'zany am'ty lesitsika ity satria za zo miteny teo hoe ato anatin'ny kibony tany ato ny elo araky ny tenin'andriamanitra aloha vakitsika de eto ndray tsy tenin'andriamanitra fa resaka siansa mihitsy no anaporyfontsika hoe tena ao marina ny elo zao ny marina re tsika zao a hatramin'ny mbola kely de efa nampianarina hoe mihodina ny tany de fiodinana roa no ataon'ny tany a ny anankiray ataony isan'andro anatin'ny 24 heures na 4 ora de ny fiodinana faharoa ataony mandritra ny herintaona de le ataony isan'andro a mihodina amin'ny tenany zay le hoe la terre tourne sur elle-même zany hoe mihodina io tany de zay mahatonga le maraina sy ariva mihodina ao anatin'ny 4 ora izy mavita toro anankiray de mihodina amin'ny tenany iny zany de izy mihodina amin'ny tenany iny koa de sady mihodina mikisaka de ao anatin'ny herintaona mavita toro anankiray mihodinkodina manodidina ny masoandro de mitovy an'le moterana fiara sy ny karazany teo ihany inona moa no mahatonga ny tany mihodina ozy ianao fa tsy ny afo ao anatiny tsy afaka iodina io ary misy motera azo lazaina hoe tsy takatry ny saina sy mety tsy ho voavitatsika olombelona mihitsy zany mikaroka hoe ahoana ny motera ao anatin'ny tany io mahatonga azo mihodina izy globa ngeda be io a nefa dia mihodina izy zay ny zava-marina misy afo ao anatiny manarak'izay koa tsika angamba tsisy tsy malala afa-tsy zay hoe tsy mahafantatra ihany hoe inona moa ny volcan na ny volcano afo avany anatin'ny tany angereny no mivoaka zany rehetrarehetra zany de ahafahana manapirofo fa misy afo